Manoloana ny resaka mandeha etsiroa dia nilaza ampahabe maso General Richard Ravalomanana izay filohan'ny teny mirandoholona fa tsy izao no nitory ny filoha lefitra voalohan'ny CNI ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrena moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataony Generaly Richard Ravalomanana no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto fitakina fanonganana ministra nilaza ny tsy hemotra ireo député avy amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka manohatra ny fitakina izay ho arahana fanangonan-tsonia hanonganana ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa profesora Lula Shamina sy ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Mustafa Marson Abdullah ireo solombavambahoaka avy ao amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka izay tsy nitonona anarana izy ireo izay tsy afapo amin'ny fomba fiasan'ny reto ministra mianadahy izay mpiahy ny faritra voalaza etseloha ireto hitohy hatrany ny fanangonan-tsonia hataon'izy ireo fa tsy misy mihemotra izany raha ny angom-baovao azo dia nisy ny fihonana tamin'ny député maromaro izay nataony ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena izany hoe taoriany ilay vaovao izay niparitaka fitarainana nataon'ireo solombavambahoaka ao anatin'ny faritra Boeny sy Betsiboka ity tafa ity tsy voalaza kosa izay mety ho votoatin'ny resaka tamin'io fotoana io saingy raha ny fanazavana nentin'ireo solombavambahoaka iray izay anisan'ny nitafa tamin'ny andriamatoa ministra dia tsy niaraka nantsona ireo député ireo fa samy nanana ny fihonany manokana ankilan'izay anefa dia raisin'ireo député izay nanao fitarainana fa mety ho fanambatambazana ireo député izao satria dia nisy mihitsy ny fiarah-misakafo na hoe petit déjeuner izay natao na nisy aza io tafa io dia tsy hampihemotra anay izany fa hanohy ny fanonganana an'ireo ministra ireo ihany ireo député avy amin'ny faritra Boeny sy Betsiboka araky ny fampitambavao hatrany izay efa mandeha eny amin'ny hainao manjery amin'izao fotoana izao arahantsika eto araky izany no mety ho tohiny ity raha izay fitakina ataon'ireto solombavambahoaka maro avy any amin'ny faritra Betsiboka sy Boeny iny amin'izao fotoana izao ny mahakasika an'izay fanonganana an'ireto ministra avy amin'ny faritany Mahajanga ireto olany délestage indray hiaraka amin'ny vahoaka hanao fitakina rehefa be marenina ny mpitondra ho hiatrany Rajerson Antoine izay député ny Rivonimambo sady filohany antoko fivoy hiroso amin'ny dingana rehefa ho famahana ny olany délestage ny solombavambahoaka ny Rivonimambo sy ny filohany antoko fivoy Rajerson Antoine hatao aloha ny fampiresahana amin'ny tompona andraikitra izay voakasika hampiantso anireo ministra izay mpanatateraka izy ireo ka raha mbola manao be marenina sy tsy voavahan'ny mpitondra ny olana dia hiroso amin'ny fitakina hiarahana amin'ny vahoaka iretsy farany amin'ity député ity dia famonoana ankolaka anireo mpandraharaha malagasy sy famotehana ny ekonomia malagasy no azo ilazana an'izao fahatapahan-jiro efa tafahoatra manerana ny Madagasikara izao ny mpitondra nefa ho izy etsy andaniny dia manao fampanantenana foana kanefa mihamafy ihany ilay fahatapahan-jiro no io dia nilaza ny handray andraikitra tandrify azy ireto farany raha tsy vavaha io olana io dia tsy maintsy handray ny andraikitray izahay ary hirotsaka antsehatra hiaraka amin'ny vahoaka mba ahafahanareo mamaha io olana io rehefa mihetsika sy tezitra mantsy ny vahoaka
vao mamaha olana ianareo ka dia hiroso am'izany izahay aorian'ny dingana sy ny dinika amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ho ity sombam-bahoaka ity fa hendrena ny mametra-pialana rehefa tsy vavahany olana nomena fahefana hitondra ny vahoaka sy hanao soa no ilana anareo eo fa tsy hanimba na hamotika sahala amin'izao ho ihany isombam-bahoaka Rajerison Antoine izay filohan'ny toko fovoy raha naneho ny heviny mahakasika an'izay olany délestage izay andrasantsika eto araka izany izay mety ho akon'ity resaka izay nataony deputeny Rivonimamo Rajerison Antoine ity ny mahakasika an'izay fitakiana faobe eo amin'ny resaka olany délestage izay andaon'izay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha seni fantatra mantsy fa nahazo taratasy fampiantsoana ny filoha lefitry ny seni nampiantsony gendarmeria ao amin'ny Tobratsimandrava ny filoha lefitry ny seni Andria Malazaray andony aina amin'ny maha olona ahihina azy tsy mbola fantatra mazava izay tena votoatiny raharaha ary andrasana no mety hotohiny araky ny fanambarana teo anivony seni melohan'izy ireo ny fanenjehana nataony filohany antenimiran-doholona teo anivony cybercriminalité ny filoha lefitra voalohany izay voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana andony aina Andria Malazaray ity farany izay tsy hivana fa voantso hiatrika ny fanatiadiana eny amin'ny Tobratsimandrava noho ny fiahiahina famoahana ny teo anivony hainao manjery izay tsy nazahoana alalana ny antotan-kevitra mikasika ny tolo-dalàna momba ny fifidianana nataony antenimiran-doholona no voalaza fa natao hanenjehana azy io ho iatrany ny fanazavana nilaza izy ireo fa tsy ny seni no namoaka voalohany ny resaka mahakasika io tolo-dalàna io fa nanamarina sy nanao fikarohana no nataony seni raha ny nambarany Dama Arsène Andrianarsedo dia efa nampahafantariny tamin'ny filohan'ny antenimiran-doholona ny heviny sy ny anibro maharitra mahakasika ny asan'izy ireo rehefa ny antso antarobia ny filohan'ny seni ny filohan'ny antenimiran-doholona ny alohan'ny fanenjehana izay natao tamin'ny filoha lefitry ny seni etsy ankilan'izay anefa dia nitondra ny fanazavany ihany koa mahakasika an'izay ny generaly Resara Ravalomanana izay filohan'ny antenimiran-doholona nilaza mazava tsara izy fa tsy izao no nitory ny filoha lefitra voalohan'ny seni azo hamarinina raha misy fitoriana nataoko sy nisoniaviko any amin'ny directeur d'enquête na any amin'ny fampanoavana ho iatrany generaly Resara Ravalomanana izay filohan'ny antenimiran-doholona ny amin'ny mahakasika an'izay raha fitoriana ny filoha lefitry ny seni izay satria anarany manko isan'ny voatontonona tao anatin'izay resaka mandeha etseroa ny amin'izay resaka fitoriana izay andrasantsika eto ary no mety hotohiny ity raharaha ity amin'ny hoe iza marina no tena nitory an'ilay filoha lefitra eo anivon'izay seni izay no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tompo lasy tomoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nety isan'andro tompo lasy tomoko vavy mankasitraka dia miratsoa